ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no Andriamanitrareo. Miarabantsika rehetra indray ry namana malala, mifankahita amin'izao fandarana tiantsika izao, ankafizintsika, tianareo mankasitraka anareo manaraka, tsy tapaka ny fandarana izay atolotra ho fiarovana ho antsika, fiambena, mofonaina ho an'ny fanahy tsiraray avy. Lohahevitra androany dia mahakasika ny fankalazantsika ny andro masin'Andriamanitra, ny andro sabata. Ao amin'ny Ezekiela 20:20 zao ny mbarany tenin'Andriamanitra: manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah Andriamanitrareo. Manamasina ny sabatako, ny andro tsara indrindra tokony ho antsika, andro mahafinaritra indrindra tokony antsika dia tsy inona fa ny andro sabata. Tokony hafinaritra azy dia izao: eo isika tsy miasa sady tsy mianatra, izy hamono tsy ho faly, fa tsy nakany am-piangonana, tsy nakany am-piasana, tsy nakany am-pianarana, fa dia tsy miasa. Zay ny anankiray ikambanany rehetrarehetra aloha zany hafaliana zany. Ny faharoa dia izao: io andro izay mahavory ny fianakaviana rehetra, eo zany ny fianakaviana rehetra. Ary ny fahatelo tena ambony indrindra dia izao: andro fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra, firaisana amin'ny lanitra manontolo, fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, hifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka tokony andro farany izay mahafaly io andro sabata io. Ny sakafo tokony tsara indrindra ny ataontsika sakafo rehefa tonga ny sabata. Eo ihany indraindray ireny fandaram-potoana hoe mety fotoana manokana fifadian-kanina, tsy tokony hoe ampiferotraina antsika ireny, fa indraindray toe-javatra indre mandeha ao anatin'ny telo volana na indre mandeha ao anatin'ny taona ireny toe-javatra ireny, mahafaly ireny satria fanovozan-kely avy amin'Andriamanitra. Eo no andro tsara indrindra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Ka izao ho antsika ray aman-dreny zany dia andeha ho kolokoloina, ho atao tena zavatra sarobidy ho an'ny tokantranontsika, ho an'ny zanantsika io andro masina io. Andeha kolokoloina ao anatintsika ny fahatsaran'ny fanahy, mifandraika amin'ny fahatsara-taren'Andriamanitra. Any amin'ny toerana maro samihafa dia fanao ny hoe rehefa tonga ny andro sabata dia mivory ny ray aman-dreny sy ny zanaka, efa vita ny zavatra rehetrarehetra, dia mandeha mitsidika andreny mandeha mitsangatsangana eny anivon'ny zavaboary, mijery ny akanton'ny zavaboary, ary amin'ny alalan'ny zavaboary dia fantatra ny hatsaran'Andriamanitra izay mitahy antsika. Amin'ny alalan'ny programa maro isan-karazany izay fiderana an'Andriamanitra no tokony ataontsika rehefa tonga ny andro sabata. Tandremo ary manaonao foana rehefa tonga ny andro sabata amin'izao andro moderna izao, dia indraindray tsy voafehy intsony ny fihetsika ataon'ny olona maro amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera ireny. Any am-piangonana dia milalao zavatra tsy tokony ho lalaovina, zavatra tsy tokony atao any anivon'ny fiangonana dia atao ao amin'ny fiderana an'Andriamanitra. Indraindray manao jeu, indraindray manao an'ireny Facebook ao am-piangonana, tsy hankasitra an'Andriamanitra. Ireny dia voalazan'ny Isaia 7:20 hoe raha miaro mitongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao atao. Mandritra ny sabata zany dia tsy izay tianao, tsy izay tiako no atao, fa izay tian'Andriamanitra, izay hankasitra an'Andriamanitra. Tandremo fa indraindray dia sarotra ny mifehy ny toe-javatra amin'izao fiainantsika izao. Indraindray olana goavana izy io, fa ny tsara indrindra atokana ho amin'ny fifantohana amin'Andriamanitra ny foamam-panahy rehefa tonga ny andro sabata. Afantoka amin'ny fanao tsara, fiderana an'Andriamanitra, adevitra momba ny fianakaviana, momba ny fitondrantena ao an-tokantrano sy any am-piangonana, resadresaka izay atao mba hampitombo ny ara-panahy, mianatra ny tenin'Andriamanitra, manao hira fiderana amin'ny toerana maro isan-karazany. Tokony hifamatotra amin'ny lanitra manontolo isika rehefa tonga ny andro sabata. Voninao amin'izany ve ianao? Andeha voninao amin'izany. Lohahevitra efa miverimberina matetika izy io, kanefa matoa miverimberina dia zava-dehibe, satria mbola misy tovolahy, tovovavy, ray aman-dreny, ankizy izay mbola mety tsy dia mahalala tsara ny hevitra izany sabata an'Andriamanitra izany. Amin'ny alalan'izao feonantsika izao andray fanapahan-kevitra vaovao, raha mbola misy sabata eo am-piandrasana ny fiverenan'i Kristy, dia hanokana ny foamam-panahintsika hiderana an'Andriamanitra isika. Aoka tsy ho tara any am-piangonana, aoka tsy ho tara amin'ny fotoam-pivavahana rehetra izay atao, homany dia ny mialoha mba ho tonga aloha any amin'ny toeram-pivavahana ianao. Dia tsika hiaraka hivavaka.
ry tompo tsara misaotra anao izay fa lehibe ny afatra sabata masina ianao anamasina anay ary arotsaka ao ny fitahiana sy ny fahombiazana rehetra ao anay amin'izany andro masina izany ka ny andro sabata dia ho fifaliana ho firavoravona ho fety ho an'ny tokantrano tsirairay avy itsio amboary hifanaraka amin'ny sitraponao ny programa nasanay rehefa tonga ny sabata amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen.